mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika ry afaka tratra ity alarobia fa 7 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho anio dia ny marika toko 10. Marika toko 10 andiny fahenina amby 70 ka hatramin'ny andiny 12 marika toko 10 andiny fahenina amby 70 ka hatramin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tao Jeriko izy. Aravany ala tao Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary noho nyreny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davido mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona tena nanao hoe antsoy ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary lambany izy ka niatsambotra nankeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, rabony io, mba ampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany ianao, ny finoanao nefa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako, tantara tsy zoviana amintsika intsony ity tantara ity satria efa matetika rentsika ny nampahiratan'i Jesosy any Bartimeo jamba teo akaikin'ny Jeriko. Zay andininy entina mampahery anao dia ny andininy 770. Ary Jesosy nijanona tena nanao hoe antsoy ilay jamba. Reafako raha mamaky ity tantara ity isika dia mandrakariva fantatsika fa miracle na fahagagana izy io. Fa matetika resahantsika amin'ilay fahagagana dia ny hoe nahiratra ilay jamba. Zay no matetika tanjaintsika rehefa mamaky ity andininy ity isika. Fa tsy zay ihany ny fahagagana io reafako malala. Zay ara no tsotra indrindra amin'ny fahagagana io, fa nisy fahagagana be dia be nitranga nanodidina ny fahiratan'ity jamba ity. Voalohany dia hitantsika amin'ny andininy 770 teo. Ary Jesosy nijanona tena nanao hoe antsoy ilay jamba. Raha toa ka jerena ilay fakan'ilay teny antsoy ilay jamba. Ao moa zany hoe tsy ilay jamba loatra, tsy misy hoe antsoy ilay jamba fa ny teny malagasy nanao hoe antsoy ilay jamba, fa antsoy izy. Zay ny tena mahadika azy ao. Tsy nametraka teo hoe jamba Jesosy hoe antsoy izy. Izy no antsoina ilay zanaky Bartimeo. Raha toa ka jerena ny fakan'ilay teny dia tsisy anarana mihitsy eto ilay jamba raha ny tena marina. Tsisy anarana izy, jamba tsisy anarana io. Satria ny teny hoe Bartimeo, bara, dia zanaka, ohatran'ny hoe Simona Barjona, Simona zanaky Jaona. Bartimeo dia teny hoe Bartime zany, zanaky Time. Ity jamba ity zany dia tsisy anarana, tsy fantatra anarana. Aiza moa no hoe tsy misy anarana? Fa ny mahajamba azy dia nahavery anarana azy. Ny matetika ny olona ataontsika hoe voailika eo anatin'ny fiarahamonina. Ny olona izay ataontsika hoe njamba, ny boka, marary ny paralesisa, zany dia indraindray tsisy anarana. Fa dia nahafantaran'ny olona n'ity jamba ity fotsiny teny hoe le zanaky Bartimeo e, le zanaky Bartimeo e.
dia very anarana zany ity jamba ity tsy nanana anarana izy satria mantra na iliky ny fiarahamonina aiza izy no mipetraka eny amoron-dalana eny amoron-dalana mangataka tena tsy manana izay maha izy azy mihitsy miankina amin'olona ny fahagagana zay voalohany anaseho antyandininy ity de zao le avako malala Jesoa nanaiky hijanona Jesoa nanaiky hijanona marika rehefa mitantara dian'i Jesoa dia tsy mitovy amin'ny fitantarany Jaona. Jaona raha mitantara ny dian'i Jesoa tao anatin'ny telo taona dia miverimberina tany Jerosalema, Jesoa manam-potoana mampianatra, Jesoa mifanerasera na ny fotoana ela tamin'ny tany Jerosalema, Jody sy ny tahaka zany. Fa i Marika rehefa mitantara ny dian'i Jesoa de zao aingana be ny fitantaran'i Jesoa azy. Jesoa tantarain'ny Marika de Jesoa aingana ny fiasany. Jesoa tsy midaredrehitra. Jesoa tsy manam-potoana hipetrapetrahana. Jesoa zay manana anton-dia mazava miainga tany Galilia ary ho faty any Jerosalema. Lay lalak'izoran'i Jesoa na lay trajectoire, lay lalak'izoran'i Jesoa de lao mazava hamonjy ny olona ho faty any Jerosalema. Maiky Jesoa. Ary raha toa ka mamaky an'ity fazansaraky Marika ity isika de mandrakariva fiteny Marika koa le teny grika hoe kai etune, zany hoe ary niaraka tamin'izay, ary tsy tapitapitra zay. Rehefa mamaky ny filazansaraky ny Marika ianao de feno ny teny miverimberina ao amin'ny Marika, ary niaraka tamin'izay, ary tsy tapitapitra zay, zany hoe ary poto zay, ary vetivety kely taorinan'izay. Jesoa maika. Saingy zao ny mahagaga eto ravako malala. Jesoa nanaiky hijanona. Lay voambolana izay ampiasain'ny Marika de stas, zay avy amatoa-teny hoe istemi, nazahoana ny toniky hoe statika, nazahoana ny toniky hoe stationnement amin'ny teny frantsay. Zany hoe Jesoa nanaiky hiato, nanaiky hiato am'lay azakazaka, hiato am'lay rotorotony, hiato am'lay totika hoe trajectoire efa voafaritra mazava tsara. Jesoa tsy manam-potoana. Ary ray nahatonga ny olona ny teny tamin'ity jamba ity manao hoe mangina ianao fa Jesoa ange maika e. Aza mitabataba ianao mangina ianao, tsy misy, tsy manam-potoana herena aminao izy, tsy manam-potoana hibanjinana anao izy, mangina ianao ary olona eny an-tsisim-bala, ianao mangataka ny mety aminao, fa tsy misy raharahinao zay fivavahana, tsy misy raharahinao fa raharahana isam'izay ity. Rarahan'ny olona salamy ty, rarahan'ny olona afaka mivavaka ty, rarahan'ny olona masiny ty, rarahan'ny olona mino ty, rarahan'ny olona ary saina sy ary vatana ary fanahy, rarahan'ny olona izay mahana fenana milaminy ty, fa tsy olona tahaka anao mpangataka eny amoron-dalana miany zay itseran'ny olona maloto, tsisy anarana, tsy manana identité akory azy. Mangina ianao. Saingy zao nijanony Jesoa. Nijanony Jesoa. Nijanony Jesoa tsy noho ny antsoantso nyity jamba ity ihany, fa noho ny andininy farany zay resahan'i Jesoa manokana ny ambany ery manao hoe noho ny finoany ty jamba ity. Otrika manao hoe jamba tsisy anarana, tsisy identité akory ary, tsy nirarahin'ny olona, tsisy heviny. Ary ny fahagagana voalohany indrindra de zao nanaiky hijanony Jesoa. Re afaka malala mampijanona an' Jesoa ny finoantsika, ny antsoantsontsika ateraky ny finoana ao anatintsika mampiato an'Andriamanitra amin'ny azakazakany. Alay sary an-tsaina mampatsiaro ro mandrakariva lay tenin'lay mpanoratra malagasy anankiray. Tsy mety tsaroko lay izy na nietraketraka na noratan'ny émission Daniel Andriamanala azy na Jazavavin-drano na nietraketraka mihitsy izy zay na Jazavavin-drano na lay Taolambalo. Resahany momba n'lay hoe ao anatin'lay ady-hevitra raha tsy diso atao nietraketraka dinika ny fanaovana misa sy rado raha tsy diso ala izy nazavana manao hoe lay Andriamanitra io ve a Andriamanitra lehibe ngezabe nahazo zao rehetra zao, tompony zao rehetra zao, manam-potoana ve io Andriamanitra io? Eritreretana azy madinika kely ty. Raha tsorona de zao
firy miliara moa ny olona eto ambonin'ny tany zao 7 miliara 7 tapitrisa mbola sahanin'Andriamanitra zany olona noaviny zany olona 7 tapitrisa zany ny sakafo hoaniny zany isan'andro ny fahasalamany zany isan'andro mbola sahanin'Andriamanitra ny izao ny univers firy ny isan'ny galaxie eto am'izao tontolo zao ny isan'ny kintana ny zavaboary rehetra sahaniny io Andriamanitra io avokoa de za ve de mbo voadinik'Andriamanitra ve za zay tsinitsinina kely ty de eritreritra tokoa ve Andriamanitra ampafirin'ny olona eto ambonin'ny tany moa za ty no eritreretin'Andriamanitra ampafirin'ny olona zay mivavaka be koa ampafirin'ny olona miantoraka aminy ampafirin'ny olona zay miendrika azy eto ambonin'ny tany ampafirin'ny olona zay mahana zay maisa zay za bitsika kely ty de manitsy zay fomba fisainana zay i marika eto manao hoe tsia afaka mijanon'Andriamanitra zany hoe afaka mieritreritra anao izy na inona fahamaikana na inona de zao afaka miato Andriamanitra ina dikan'zany tena miato izy manokana fotoana ho anao Andriamanitra na izy ianao na de zay olona heverinao tsinitsinina azy ataon'ny fiarahamonina tsinitsinina ary de zao manam-potoana eritreretana anao Andriamanitra aza mieritreritra manao za tsy ty za moinona moa zay za tsinitsinina kely ty zay za mpanoty ty za mahantry ty za zay mety tsisy anarana tahaka ny Bartimeo akory ary tsy fantatry ny olona akory ary ny olona mety tsy mahalala ny anarana malaza ny mety fantatry ny olona eto am'izao tontolo zao ny anaran'ny olona naomby ny anaran'ny olona be finoana zany ny mety fantatr'Andriamanitra fa za mety ohatran'ny Bartimeo tsisy anarana tsy fantatry ny olona akory ary de isahirana amiko ve Andriamanitra ny valiny misahirana aminao Andriamanitra miato Andriamanitra manokana fotoana ho anao izy ary miteny hoe atsoy ety izy afaka malala fahagagana voalohany zay Andriamanitra manaiky eritreritra sy manokana fotoana ho anao na izy ianao na de zay heverin'ny tenanao ho tsinitsinina azy na izay heverin'ny tenanao ho mahantra ary de zao manam-potoana eritreretana anao Andriamanitra fa izay antony nampiato an'Andriamanitra de zao ny antsoantsony ty jamba ity ny finoany ty jamba ity lay antsoantso nateraky ny finoana fa ny faharoatsika teo zay fahagagana de zao ny tenin'ny Jesosy koa manao hoe atsoy izy atsoy aty izy na hoe atsoy ilay jamba atsoy izy na atsoy ilay jamba lay matoateny zay nampiasain'i Jesosy eto dia matoateny mahazatra be ny teny grika phonesate le teny hoe phonesate dia nazao avy amin'ny teny hoe nazao amin'ny teny hoe telefona phoneo zany hoe milaza antso ozy mantsy ny olona nanodidina ny Jesosy nanodidina le jamba za manao hoe antsoy le jamba antsoy izy ny olona ny teny manao hoe mangina ianao aza mitabataba de zao Jesosy ndray ny teny manao hoe antsoy izy fahagagana faharoa zay inona ny fahagagana faharoa ndreny lay olona fa lasa ny teny an'ilay jamba ndray manao hoe maherezy ianao fa miantso anao izy maherezy ianao mitsoroa tsara ianao fa natsona ianao ny fiovan'lay olona ny fiovampon'lay olona tampoka lay olona zay niteny tam'le jamba manao hoe mangina ianao aza miteny ianao rehefa niteny Jesosy ka niato Jesosy niova ny fiarahamonina niova ny fijery ny fiarahamonina ity jamba ity melonina asitranany Jesosy lay jamba na ny marimarina kokoa melonina asitrana an'lay jamba de efa niova ny fijeriny olona ilay jamba izay fiarahamonina niova fijery tao aoriana nijanonany Jesosy nitodika tam'lay jamba zay de efa fahagagana hotsika manao hoe lay fiarahamonina zay nametraka an'lay jamba ho tsy raharahiana ho tsinitsiny ho tsy nisy heviny nampanginy lay fiarahamonina akory ary raha vantany vao nijanony Jesosy raha vantany vao nijery Jesosy raha vantany vao vonina iaino ity jamba ity Jesosy de niova ny fiarahamonina ary nanaja nampahery ilay jamba fahagagana zany riavako malala tonga de notantaniny olona satria le jamba tsy mahita lalana azy ho antoka
de ny olona miteny manao hoe mavianao aty mahereza miainonao izy ainganenao miandrenao izy matoky mitsangana miantso anao Jesoa fa agagana lehibe faharoa zay raha fakafakatsika kely lay fakan'lay teny hoe fonesate lay tenin'i Jesoa hoe atsoy aty izy hotsika teo hoe matoateny anakiray zay vonio zay milaza hoe tsy mitovy amy teny hoe kaleo amy teny grika ny teny hoe kaleo zay zao teny hoe eglizy na eklesia dia miteny ihany hoe antso fa izao ny teny hoe foneo na zay hoe fonesate teny hoe milaza hoe misy misy elanelana be deaibe zany ny olona de rehefa ao anatin'io vahoaka be deaibe io ka takitaky ny tsy fandrenesana de toy ny miantso an'olo izy manao hoe antsoinareo mafy mihitsy zany hoe misy feo zany rehefa miteny tsika manao hoe foneo de milaza misy feo milaza misy zany hoe reny le jamba zany ny jamba tsy mahita fa ataovy reny ny sofiny mitovitovy am'lay eo amin'ny Isaia-paminany manao hoe ezao mafy ny fiantsonao fa aza atao malemy zany hoe lay mpanodidina lay vahoaka nanodidina an'lay jamba zany de nasain'i Jesosy ny teny hoe miantso atsonareo ho reny io jamba io asaivo makaty izy aoka horelinay jamba ny feonareo miantso azy hoe asaivo makaty amiko izy ezao ny fiantsonareo ny apôstôly moa zany ny teneniny eo koa ry apôstôly enoy ataovy renilay jamba fa miantso azy aho c'est le hoe fonesate ary lay matao teny hoe fonesate dia ny tanysaina tamina mode antsona hoe aoriste actif zany hoe milaza fiantsona aingana atsoy aingakaingana izy ataovy reniny sofiny fa zao miandry azy aho Jesoa niova ny fiarahamonina tao rindry zay manova ny fiarahamonina ry avako malala ny antson'ny Jesoa raha ny antson'ny Jesoa ny antson'Andriamanitra miantefa de zao manova ny fiarahamonina ary izay ry afako malala ny matonga ny Isaia-paminana nafatry hoe ezao io fiantsonao io ezao fiantsonao io fa rehefa ren'ny olona ny antson'Andriamanitra rehefa ren'ny olona fa ty izay mety ho voailika eo amin'ny fiarahamonina Andriamanitra de miova ny fiarahamonina ny fiarahamonina mety miova ny toetsain'ny olona mety miova io toetsain'ny olona mifanilika io toetsain'ny olona mifanaratsy io toetsain'ny olona mifampitsara io toetsain'ny olona tsy afaka ny hijery ny sahirana sy ny manitra io io toetsain'ny olona tsy afaka hijery re vo ilika io de zao miova io oranina rehefa misy finoana ny finoana iza ny finoan'lay jamba miova ny fiarahamonina rehefa manaiky ino isika ka miato Andriamanitra miato amin'inona manaiky anompo maso ny tsirairay fahagagana zany ry avako malala fa ny fahagagana fahatelo zay hitatsika eto ry avako malala de zao hoy andiny manaraka dia nanary ny lambany lay jamba zany ka niatsambontsambotra nakeo am' Jesoa nanary ny lambany lay jamba marika rehefa miteny hoe lamba dia tsy zavatra kisendrasendra akory io raha mamaky ny firazantsaraky ny marika nareo hitatsika amin'ny misamborana an' Jesoa marika 7:1 ary nisy zatovo anakiray nanaraka an' Jesoa ka lamba ariry madinika fotsiny ihany ny tafiny ary nosamboron'ny olona teo izy de navelany teny aminy ny lambany ariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy zava-dehibe amin'ny marika ny lamba hitatsika koa ao am'lay marary na lay demoniaka tany Gerasena izay nositran'ny Jesoa ary rehefa nositran'ny Jesoa izy de nitafy lamba ary mipetraka 5:10 ary tonga tany am' Jesoa lay marary ka nahita ilay demoniaka izy nisy legiona fa indro izy nipetraka ny tafy lamba sady arisaina midika ny teny zany hoe nanary lamba ilay jamba de zao lay lamba ninona narian'lay jamba io na ninona nakipilina ny lambany inona ny dikan'lay hoe lamba lay fahafantaran'ny olona azy teo aloha lay lamba maloto
lay identité lay identité lay mahanitra iny lay lamba rehefa miteny hoe lamba de zao milaza identité le izy milaza maizy azy de zao nariny natsipony lay jamba lay izy midika zany de zao nariny ilay identité ratsy le iny zany lay mpangataka nariny le toetra mpangataka nariny le toetra mipetraky eny amoron-dalana nariny le olona lay tsisy anarana nariny zany rehetra zany rehefa nanatona an' Jesosy izy ary ny atsambotra raha mijery le fitanisana le matao tenyko anao de milaza zavatra atao aingana raha vantany mandre ny antson'Andriamanitra ny olona de zao misy zava-baovao mitsangy eo amin'ny fiainana ka ariny le zavatra taloha io mamarina tenin'ny Paoly ao amin'ny Koritianina Paoly miteny manao hoe Koritianina faharoa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa lay zavatra taloha zay tenin'ny Paoly zay manamarina ity tantaran'lay ty zanaky Timothée nariny zay le efa lasa lay zavatra taloha lay fahagagana zany de zao io fa niova lay jamba niova lay jamba ary mazava tsara ny tenin'ny farany raha ohatra ka mipetraky eny amoron-dalana izy de inona ny efanany andininy fa roa amby dimapolo dia niaraka tamin'i Jesosy teny an-dalana izy zany hoe tamin'ny voalohany izy mipetraky eo amoron-dalana fa rehefa aveo izy niaraka tamin'i Jesosy teny an-dalana tsy nipetraka teo an-dalana intsony izy niankina tamin'ny hafa fa zao lasa olona vaovao izy ary zay ny fahagagana de zao rehefa natsony Jesosy ity olona ity rehefa nandre niantsony ity jamba ity Jesosy ka nanaiky nanatona an' Jesosy lay jamba satria ny fanojo zany niantsony Jesosy sy ny etaetany ity jamba ity de zao niova lay jamba niala tam'lay fiankinan-doha izy niala tam'lay sata na lay statut an'lay olona tsisy heviny eo amin'ny fiarahamonina izy fa tonga olona manana identité mana zay maizy azy iny izy fa niaraka tamin'i Jesosy ary lasa nanana antom-pisina vaovao ina ny antom-pisiny vaovao de zao nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy ary rehefa mitenitsika dia atao anatin'ny voambolana ampiasain'ny Marka ekolote avy amin'ny teny hoe akolote eo zany hoe akolita zany io ataony argo hoe akolita fa teny hoe akolite eo de zao milaza hoe mpanaradia tahaky ny apôstôly zany tamin'ny voalohany zany ty jambo ty olona tome Paoly miandry zay itseran'ny olona fa izao rehefa natson'ny tompo izy de lasa nanana antom-pisina lasa mpanaraka an' Jesosy mihitsy ary fahagagana zany re afaka malala fa hotsika manao hoe inona ary no niteraka an'zany fahagagana rehetra zany nahoana ny tsy tantarain'ny Marka ny hoe de nikasihan'i Jesosy ny masony de nasian'i Jesosy an'izao tsy zay fa tsy nitantarain'ny Marka le tena Cyprien le tena fahagagana fa fahagagana fotsiny satria ny fahagagana lehibe indrindra de zao ny finoany ty jambo ty afaka malala ny zava-dehibe tokony ho tsaroantsika amy tantara ty zany de zao ny finoan'lay jamba ary zay natonga an' Jesosy ny teny manao hoe ny finoanao ange namonjy anao hoe mandeha any anao ny finoanao ange namonjy anao hoe afaka malala zava-dehibe ny finoantsika zava-dehibe ny fananatsika finoana aza maika ahita fahagagana fa aoka ho maika hatoky an'Andriamanitra aoka maika anankina ny fiainana amin'Andriamanitra aoka ho maika hatoky famandrehanao Andriamanitra fa rehefa tonga ao anatinao ny finoana de zao rehefa mitoetra amin'ny finoanao de zao isan'andro ny fiainanao ny fiain'ny fahagagana isan'andro de misy fahagagana ataon'Andriamanitra foana fahagagana zavatra be dehibe tsy lany zany isan'andro io masoandro miposako de efa fahagaganao anao io rivotra madio fo anao de efa fahagaganao anao ianao fo maraina ianao matory ianao salama efa fahagagana zany fa ny zava-dehibe de zao mino sa tsy mino ianao engary afaka malala isan'izay mino ianao fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mahafantatra mahita mandre manafaka mamonjy ary azonao enterana amin'ny fotoana rehetra ivavakasika tompo misaotranao zahay fa ianao de manaiky hiato
manokana fotoana eritreretana anay, andinihina anay, iainona ny vavakay ary tsy manary anay nao anatin'ny sarotra. Renao ny sentin'ny vonay, fantatrao zay mahatery anay, ny angatahanay Tompo, de ampitoero amin'ny finoany zahay. Ampitoero amin'ny finoany zahay mba hatoko fa ianao de Andriamanitra tia anay, manasitrana anay, manafaka anay, mametra-panontaniana aminay mihitsy aza manao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Tompo, fantatrao zay mahatery anay, fantatrao ny manahirana anay isa-tokantrano, isam-batan'olona, fantatrao ny etaeta-ponay de mitondro zany eo am-pelatananao zahay, mba ampahiratanao ny masonay, ahafantaranay anao Andriamanitra, ahafantaranay ny fitiavanao, ahafantaranay ny fifalianao, ahafantaranay fa Andriamanitra tianay ianao. Mamindrafo aminay Tompo, avao zy ny fanorantenanay hitoetra aminao isan'andro isan'andro, de manakina ny fiainanay eo mba amin'ny fahasoavanao zay Jesoa, amin'ny naran'i Jesoa Kristy mpamonjy. Amen.